Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia manomboka androany ny fanadinana andiany faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ny fampianarana teknika ary tsy farana izany raha tsy amin'ny alakamisy ho avy izao. Mahatratra 720 sy 704 ireo mpiadana voasoratra anarana raha hoanina Tananarivo manokana. Vitsy raha oharina amin'ny mpiadana baccalauréat amin'ny fampianarana ankapobeny ny mpiadana miatrika ny baccalauréat amin'ny fampianarana teknika. Miisa 720 sy 704 ireo mpiadana voasoratra anarana eto Antananarivo sy ny manodidina izay miparitaka amin'ny fanadinana miisa 720. Noho ny fandaminana dia naverina tamin'ny laoniny izany hoe aorian'ny baccalauréat ankapobeny ny baccalauréat teknika. Nanolona izay zavatra zay amin'izao dia naverina tamin'ny endriny taloha zany ny fanadinana ny baccalauréat amin'ny enseignement technique. Ny taranja ekonomika no nataony maraina teo ho an'ireo mpianatra nanatanteraka ny fanadinana tao amin'ny fanadinana LTCAP Filoha. Maro amin'ireo ankizy no nisafidy ny mamerindesina ihany ho fanomanana ny manaraka. G2 technique. Nanahoana izy teo? Yo satria atao emoka. Ahoana ny fanomanana ny matiera hafa izay mbola atao? Mbola mianatra mbola manao faraparana. Tsy dia efa hatramin'ny voalohany taona dia efa niomana hianatra. Manomana foana hatray dia efa tsy dia manino. Miisa 770 sy 707 ireo mpiadana baccalauréat teknika manerana ny nosy tamin'ity taom-pianarana 2024 ity. Isan'ny mbola mahavitsy ny mpianatra amin'ny fampianarana teknika ny mbola fahavitsin'ny sekoly na ireo lycée natokana ho an'ny fampianarana teknika raha oharina amin'ny fampianarana ankapobeny. Tombony ho an'ireo mpianatra mihazo ny fampianarana teknika ny fanomanana ireo mpianatra hiatrika amin'ny sehatry ny asa. Ohatra amin'izany ireo mpianatra amin'ny comptabilité izay efa afaka manao bilan rehefa afaka baccalauréat.